tsy matory andro manal ary zay ny teneniko mivoaka malagasy hoe ampahafantariko ny olana hoe tena misedra olantsika amin'izany zavatra ienantsika ny resaka jiro sy rano zany a fa rapitsy de ny rapitsy ihany aloha za de hitondra ny vahaolana farak'izay aingana ho anatananarivo renivohitra rapitsy ihany fa tsy andrasana herinandro tsy raha mizaraina de davin'ny olona fa raha mitonga ny tokantranony tsy jiro zarazaraina de davin'ny olona fa jiro afaha miasa fa ny tena fotsiny problema de ny fanapaha-kevitsy ny ingahy andry ny rina rajoelona izaya na mpijanona any fanamboarana saofoka sy voibe zay ny fototra rasahanareo a teneninareo a fa tsy zay ny fototra mizarazara ny fanehoan-kevitry ny mpanaraka toedrara politika sy mpanaraka toedraram-pirenena amin'izao fotoan-tsarotra atrehan'ny vahoaka malagasy izao indrindra fa amin'izao fahatapahan-jiro lavareny izao sy fahatapahan'ny rano tsy mety tapitra ity ho an'ny filohan'ny rajoelona sy ireo mpanaradia azy dia tsy noho ny tsy fahaizana mitondra no nahatonga zao delestage zao fa noho ny haitany fandorana ny ala sy fandripahana ny ala fa sy mba ny tontolo iainana vokatry ny fitomboany isan'ny mponina mihoatra ny tokony ho izy no mahatonga ny delestage sy fahatapahan'ny rano tsy mety tapitra izao eny misy aza masamilaza fa vokatry ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine no mahatonga izao fahasahiranana amin'ny fahatapahan-jiro sy fahatapahan'ny rano eto amintsika mifanohitra n'izay tanteraka ny fahitan'ireo mpanohitra ny fitondrana ny toejava-misy ankehitriny tsy mitombona ny teboka izay nolazain'ny fitondram-panjakana fa indrindra fa nolazain'ny filoham-pirenena mahakasika ny antony mahatonga ny fahatapahan-jiro eto amintsika tena marina dia vokatry ny fanaovana kitoatoa tsy fanaovana fotodrafitrasa no mahatonga izany rehetra izany ndao rahantsika ankaiky ity toedrara mafana ity iarahantsika malala ho antsika izay mpanaraka toedraram-pirenena fa tsy tako afenina ntsony ny tsy fahombiazan'ity fitondrana ny rajoelona ity ankehitriny indrindra fa eo amin'ny lafiny angovo sy ny rano fisotro madio ho an'ny vahoaka malagasy na ny heviny manokana Andriamatoa Hajo Andrianarivelo filohan'ny antoko MMM manoloana izao olan'ny famatsiana rano sy ny famatsiana jiro eto amintsika no kianiny no sady na baribary no hitan'ny vahoaka malagasy ny fomba tsy mety sy ny fomba fiasa tsy mety ataon'ny fitondram-panjakana izay miendrika fanabadonan'ny vahoaka malagasy amin'izao tsy fisiany rano sy ny olan'ny famatsiany jiro izao no kian'ny Hajo Andrianarivelo ny excuse izay nentin'ny filohan'ny rajoelona sy ireo mpanaradia azy hoe tsy noho ny fitondram-panjakana loatra no nahatonga izao fahatapahan'ny jiro sy tsy fisiany rano izao fa noho ny tsy fisiany rano ao andikaleka noho ny fiovaovan'ny toetrandro vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana tsy azo eritreretina mitombina zany rehetra zany fa ny tena olana dia zao ny fanaovan'ny fitondram-panjakana kitoto ny fotodrafitrasa famokarana herinaratra sy famokarana rano no mahatonga izany rehetra zany eo ihany koa ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana izay tsy mitsinjo afa-tsy ny androany manome vahaolana maika androany dia androany manao zay mahafalifaly ny vahoaka androany dia androany ihany ny fomba fiasan'izy ireo raha lazaina fomba hafa dia zao ity fitondrana ny rajoelona ity dia tsy mahay maminavina ny ho avy fa ny vahaolana androany dia androany ihany no hainy fa tsy mahay vahaolana maharitra ankehitriny dia tsy mahay maminavina ary raha ataoko amin'ny teny frantsay hoe tsy manana prospective zany rehefa manao fitantanan-draharaha fa le androany fotsiny dia mila mitandra antsika hatria le mahafalifaly ny olona fotsiny dia ny zavatra iainan'ny jirama amin'izao fotoana izao dia marika izay ilay tsy fahaiza mitantana sy kisedrasedra amin'ny fanaovan-draharaha io anie lazaina fa hoe amin'ny heritaona mety mivovany olana satria misy groupe ho avy sy ny rehetrarehetra fa ngaha zany tsy azo nomanina meloa lazaina fa hoe andekaleka tsisy rano dia zay mahatonga ny jiro fa ngaha vo androany andekaleka ny ritra no manana olana amin'io ary magaga anazy tsy nisy fepetra voandraisina mihitsy mikasika an'izany fa zay tale général ny jirama ny enjena azy dia davina ho gadraina fa ngaha tsisy minisitra tompona andraikitra tao ataoko ny taratasy rehefa andoha vola rehefa misy vola fandaovam-bola ny jirama miakatra any amin'ny présidence dia ny présidence manome topo hoe azo pehina sa tsy azo pehina fa minany tsisy higadra tany mahitsy sady tsy miolankolana ny valinkavatry Hajo Andrianarivelo manoloana ny vahaolana nomeny fitondram-panjakana sy filohan'ny rajoelona raha ny marimarina kokoa ny hoe anatitra rano ho an'ny vahoaka malagasy indrindra fa vahoaka ny Tananarivo ny jirama ho fenona daholo ny bonbonne sy ny bidon jaune tsy ilain'ny vahoaka malagasy zany ny tena ilain'ny vahoaka malagasy dia ny rano tonga ho an-tranony
ny jiro tonga ho an-tranony fa tsy atirina eny anelakelan-trano na isaky ny quartier. Vahaolana maharitra no takiana fa tsy vahaolana entina ampifalifaly vahoaka fotsiny. Tsy raha mizaraina dia davin'ny olona fa raha tonga ny tokantranony. Tsy jiro zarazaraina dia davin'ny olona fa jiro afahany miasa, afahany velona. Ary tsy afaka izay dia sahy joro amin'izany tsy maintsy ataontsika ary tsy maintsy averintsika amin'ny laoniny ny zavatra tsy manjary teto ary ny zavatra tsy voara-maso teto sy ny fanararotana rehetra teto raha tiantsika tena liova mariny Madagasikara. Mampatsiahy ny fanehoan-kevitry sy tindrandrena soloniako tamin'ny volana Aogositra lasa teo izao fasahirana ny rano sy fasahirana ny jiro izao. Satria izao tamin'ny volana Aogositra volana Jolay dia tany amin'ny tale jeneraly ny Jirama vaovao no nanilian'izy ireo ny antony fatapahan-jiro sy ny fatapahan rano. Tamin'ity fotoana ity dia tsy nanaiky izany faniliana andraikitra zany sy tindrandrena soloniako fa fantany fa i Andry Rajoelina no tompona andraikitra voalohany amin'izao olan'ny fatapahan-jiro sy fatapahan rano izao. Ankehitriny moa efa eliky ny fitondram-panjakana amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana sy tsy fisian'ny rano eny andikaleka no antony fatapahan-jiro sy fatapahan'ny rano. Ho an'ny sy tindrandrena soloniako manokana dia vokatry ny fanapahan-kevitra politika no raisin'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny 9 taona lasa zay no antony izao olan'ny Jirama sy famatsiana rano amin'izao fotoana izao. Abadoina fotsiny ny vahoaka malagasy amin'izao faniliana andraikitra ataon'ny fitondram-panjakana izao. Raha lazaina mivantana zany rehetra zany dia izao. Ny tsy fanaovan'ny filoha Andry Rajoelina sonia ny fanombohana ny tetikasa volobe sy sahovika no mahatonga ny Jirama izao potika, milentika, tsy tafarina amin'izao fotoana iresantsika izao. Da hoarantsika ny fanehoan-kevitry sy tindrandrena soloniako tamin'ny volana vitsivitsy lasa zay. Na tsy fantatro na tsy fahafantarana ny mpitondra ny tena olana ao amin'ny Jirama na fanabadona any malagasy iray manontolo ny fomba fanambarana nataon'ny Prime Ministre, fanambarana nataon'ny filoham-pirenena. Tsisy tsy mahafantatra fa ny olan'ny Jirama dia resaka coût de production. Tatoato zareo na tamin'ny PG na ny filoham-pirenena ny teny na ny Prime Ministre ny teny resaka fitatana. Ny teny ataoko dia teny mahitsy ho antsika mpitondra. Aza ilika any amin'ny fitatana na re ity problème ity. Aza ilika amin'ny DG ity problème ity. Fa ny tena fotsiny problème dia fanapahan-kevitsy ny Ingahy, Andry Nirina Rajoelina izay nampijanona any fanamboarana sahofoka sy vohibe. Izay ny fototra rasahanareo teneninareo fa tsy izay ny fototra. Araka ny fanovoisika teo dia vahoaka ray manontolo no miatrika ny fahasarotam-piainana amin'izao fatapahan-jiro sy fatapahan rano izao. Ohatra ho raisitsika amin'izany raha namadibadika ny pejin'ny Lalatina Henriette Rakotondrazafy ny tato amin'ny 23 dia akory ny aterana tratra ny fatapahan-jiro teo ampanaovana ny volo i Ramatoa Henriette. Hitantsika amin'izao sary izao fa anatin'ny aizina tanteraka ny salon de coiffure izay nandehanany. Amin'ny mahampisolelaka ny fitondrana azy dia tsy maro risaka fa nankahery ny pretandrazana fa indrindra ireo izay ny safidy ny petraka sy onona eto Madagasikara no singan'ny manokana tamin'izany ny entrepreneur malagasy indrindra fa ireo tanora izay miatrika fahasarotan'ny fatapahan-jiro amin'izao fotoana izao. Hitantsika amin'izany fa na dia mpisolelaka aza i Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy dia miatrika fatapahan-jiro mahita ny fahasarotany tsy fisiny ity herinaratra ity. Tsy eny amin'ny fiarahamonina ihany no miatrika izao fahasarotana ny fatapahan rano sy tsy fisiny jiro izao fa eny amin'ny fiaramanidina eny Ivato ihany koa. Misedra ny tsy fampiany rano ny serahampiaramanidina eny Ivato fa indrindra fa ireo fiaramanidina miantsona eny amin'ity serahampiaramanidina ity. Tena enatra sy baraka ho an'ny fitondram-panjakana izany rehetra izany. Ny filohan'ny syndicat ny mpiasan'ny Air Madagasikara teo aloha no nanamarina ny fisiny izany rehetra izany raha nyresaka tamin'ny mpanao gazety izy. Dia tsy iza izany fa Alain Rabetrano. Raha misy aloha eny Ivato dia tsotra io sisy hoe izay dia averiko indray tsy zatra hoe fena tsy misy rano. Anatina tontolo andro anankiray zany ataoko hoe atsasakadiny rano mandeha.
na amin'ny alina ary zay matetika rehefa miasa zany satria moa zaho miasa eny Ivato dia tsy mandeha ny rano. Ny olana aviterak'izay dia zao ny aéroport ny Ivato dia eny amin'ny tanàna ny Ivato. Mitovy amin'ny hoe tanàna Antananarivo zany rehefa tsy misy ny rano dia tsy misy rano koa zany normalement eny amin'ny aéroport. Surtout le gros porteur mandeha eto amintsika reo zany dia mila rano. Ny rano alefa anatin'ny avion dia potable zay. Fa ihany koa rehefa midio ianao anaty fiaramanidina mila rano. Ny robinet misy robinet misy toilette ataontsika hoe reny le gros porteur reny misy toilette ataoko hoe 4-5 enina. Zany hoe mila rano zany. Évacuenao zay maloto ao anatin'io fiaramanidina io. Mila rehefa mifoha maraina ny olona na avy misakafo mila mandeha miborosy nify sahala amin'izany. Mila rano zany eo amin'le evier eo amin'ny toilette. Iny rano iny zany iny zay le rano alefa ao anatin'le fiaramanidina. Dia iny rano iny rehefa tonga ny fiaramanidina dia videna. Zay le izy. Dia mamicharger rano vaovao indray zany any amin'ny escale tokony. Nanamarika izy fa ny tena zava-doza amin'ity tsy fisiany rano eny amin'ny seranam-piaramanidina eny Ivato ity dia zao. Tsy afaka misolo rano ny fiaramanidina miantsona eny Ivato. Tsy afaka manadio no sady tsy afaka mamatsy rano ampiasaina mandritra ny sidina izay ilaina. Vokatr' izany rehetra zany dia voatery tsy maintsy mitondra rano avy any ivelany ireo fiaramanidina izay mikasa iantsona eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Tena enatra sy baraka ho an'ny fitondram-panjakana zany rehetra zany. Dia voatery zany raha ny vaovao renay dia voatery miteny amin'ny any amin'ny zareo any amin'ny fiaviany zany reo tompona andraikitra amin'ny compagnie aérienne étrangère reo hoe mba mitondrana reo rano. Zao zany ny zavatra misy dia zao rehefa tsy manana ny ampitsika eto dia voatery mitondra zany le compagnie aérienne avy any ivelany mitondra rano izy dia videny eto dia ny rano tokony entiny avany zany tokony ampiverenany ihany ireo an'ny passager. Raisiko exemple ohatrany hoe tsy misy lasantsy ohatrany eto Antananarivo dia voatery tsy maintsy mitondra carburant zany le fiaramanidina avany alavitra any dia hiverina any aminy. Dia ohatran'izay ihany koa le rano. Eto dia misintona lakolosy Alain Rabetrano ny mba hijereny fitondram-panjakana ankaiky ity olana goavana isedrain'ny seranam-piaramanidina ity. Indrindra fa ny famahana ny olan'ny rano satria henatra ho an'ny fitondram-panjakana no henatra ho an'ny firenentsika izany. Mandefa lera tsy izay hoe sao dia efa tafahoatra re olona ty resaka tsy fampin'ny rano ty eto amintsika. Satria zao le izy nge mampalahelo satria ny fomba fijerin'ny ny olona amintsika zany hoe manao za Madagasikara zany zay zany le izy mana olana be zany zavatra satria rano eto andrenivohitra tsy manana possibilité tsika dia zay ny anairanay ny tompona andraikitra hoe ore olona sao dia mba tokony hojerena ihany rano ty na misy inona fa manjary lasa manome sary ratsy ho an'ny Madagasikara le izy. Mbola tsy amperinandro akory ny fanakianana izay nataony Ajo Andrenenarivelo manoloana ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana izay manao kilalao ny fiainam-pirenena sy fiainam-bahoaka dia efa nanao sahady filohan'ny Rajoelina androany. Nanome fampanantenana ny vahoaka Antananarivo izy raha nikabary io maraina io fa rampitso dia ovahany ny olan'ny Jirama ny fatapanjiro sy ny fatapan'ny rano. Nampiseho an'ny vahoaka malagasy izy tamin'ity lahateny izay nataony ity fa tena miasa mafy tsy matory andro manalina mandinika ny vahaolana atolotra amin'izao fasairanam-bahoaka amin'ny fatapanjiro sy ny fatapan'ny rano. Ary tena nahazo tehaka mafy ity lahateny izay nataony filoha Andry Rajoelina ity satria vahaolana maika dia maika no arosony rampitso eto Antananarivo. Raha mijaly ranontsika mijaly jirotsika dia mametraka amin'ny fanamby ary mitady vahaolana ametraka vahaolana ao anatin'ny foezaka sy ny lavitezaka fa milaza aminareo fa tsy maintsy vitatsika ary tsy maintsy ataontsika ny analana ny olana Madagasikara ao anatin'izany olana zay ianantsika ankehitriny izao. Tsy matory andro manal ary za moa teneniko amin'ny ministra dia ny hoe aza hitondrana olana fotsiny fa mba hoeto amiko ny vahaolana. Ary zay ny teneniko amin'ny vahoaka malagasy hoe ampahafantariko ny olana hoe tena misedra olantsika amin'izany zavatra ianantsika ny resaka jiro sy rano zany fa iresaka hitafa amin'ny vahoaka malagasy tsy ho ela
ary omeko aminareo miaraka amin'ny ministra tompony andraikitra hoe zao ny vahaolana ho apetratsika ary zao ny vahaolana tsy maintsy ho apetratsika. Zay ny zavatra tsy maintsy ho atao. Rapitsy de ny rapitsy ihany aloha za de hitondra ny vahaolana farak'izay aingana ho Antananarivo renivohitra. Rapitsy ihany fa tsy andrasana herinandro na amam-bolana na amatony io. Akory nefa ny aterana raha nitsidika ny pejy ny Andriamatofiloha ny tato amin'ny roatelo fa vahaolana fanaterana rano no atolotry ny filohan'ny Rajoelina Rampitso. Toy izao hitantsika amin'izao sary zao ny vahaolana atolony. Hoy izy tao amin'ny pejy Facebook-ny hoe efa miatrana eto Iavoloha ireo camion citerne hanatevin-darana ny famatsin-drano eto Antananarivo renivohitra mba ho vahaolana vonjy maika eraky ny tobim-pamokaran-drano. Tsy maintsy mitondra vahaolana vonjy maika isika hoy izy manoloana ny tsy fampian-drano izay tena mampikaikaika ny vahoaka tsy ankanavaka eto Antananarivo ary fanamby izay napetrako izany. Nandritra ny filan-kevitry ny ministra izay notariako androany hoy izy dia nojerena ireo vahaolana ho avy anafoanana tanteraka ny olana famatsin-drano manerana ny Antananarivo. Mandra-pahatanteraka izany anefa dia tsy maintsy mitondra vahaolana vonjy maika ny fitondram-panjakana ary ijery ny fandrindrana ny famatsin-drano manerana ny renivohitra. Mandroso hatrany isika ary manome vahaolana. Ho antsika izay mpanaraka toe-dram-pirenena dia mety ho sadaikatra ihany amin'ity vahaolana omeny filohan'ny Rajoelina ity satria tsy voandroany ity fanaterana vahaolana vonjy maika isan-tokantrano ity. Fa efa nataony izany taoriny valim-pifidianana ny filoham-pirenena izay natao voatsela teo iny. Nizara jirona koa isan-tokantrano izy mba ho herinaratra anazava ny tokantrano. Dia zao indray nahita vahaolana vonjy maika ihany koa izy amin'izao fatapany rano zao dia anatitra rano amin'ny citerne ho vahaolana amalifaly ny vahoaka ny Antananarivo. Malasa saina tokoa ity fomba fiasan'ny filoham-pirenena antsika ity. Ho antsika izay maharaka tsara ny fizotrany lahateny ataon'ny filohan'ny Rajoelina dia tsy voandroany. I filohan'ny Rajoelina no niresaka fanaterana rano isaky ny quartier ity fa efa novoiziny izany nandritra ny fivahinianany tao amin'ny televiziona malagasy. Nosoritany mazava tsara fa ho apetraka ny fandaram-potoana amin'ny fanaterana rano isaky ny quartier indrindra fa faminona ny bonbonne mba ahafahana mamaolana vonjy maika ny poniny Antananarivo. Araka ny fanaratsika teo dia ho tanterany manomboka Rampitso izany fanaterana rano ho vahaolana ho an'ny vahoaka ny Antananarivo izany. No hoe tsy maintsy atao ary tsy maintsy miresaka amin'ny vahoaka malagasy hoe efa nisy satria tsy voazao itsika nana olana rano fa ny olana zany misy an'ireny bonbonne reny dia tsy milivre rano eny amin'ireny bonbonne reny ny jirama fa dia avela eo fotsiny ilay izy. Tsy maintsy mametraka zany tsika plan ny famerenana ny faminona n'ireny bonbonne eraky ny Antananarivo reny miaraka amin'ny engagement ny jirama hoe zay eto amin'ity bonbonne ity mametraka autocollant mametraka taratasy eo dia tonga zay Rapitso amin'ny 6 maraina na tonga zay Rapitso amin'ny 6 alina manatitra ny rano eto. Zay zany tsy maintsy atao aloha satria tsy mety le hoe vahoaka tsy misy rano. Tsy maintsy atao aloha zany ny ampitombo ny camion rehetra zay amatsy rano eo anivony reny bonbonne rehetrarehetra reny. Zay no foiezaka miora. Maro dia maro ny manome tsiny ny fitondram-panjakana amin'izao fatapan-jiro sy fatapan rano zao. I filohan'ny Rajoelina kosa dia nanazava fa tsy dia avy amin'ny fitondram-panjakana loatra no mahatonga ny olany rano sy ny fatapan-jiro eto amintsika. Ny tena olana mahatonga an'izany dia vokatry ny haitany, fandorana ala sy ny fanapahana ala. Ka vokatry izany dia maina ny tany, maina ny andekaleka ka tsy ampy intsony ny famokarana herinaratra sy ny famatsiana rano indrindra fa eto Antananarivo izy. Fanampin'izay tsy mitsaha mitombo ny poniny Antananarivo. Raha ny tena marina hoy izy tokony eo amin'ny 300,000 eo ny olona tokony onona eto Antananarivo. Ankehitriny nefa dia efa mahatratrany amin'ny 3 millions ny ponina eto Antananarivo. Hany ka tsy ampy intsony ny famatsiana rano sy ny famatsiana herinaratra ho an'ny isan-tokantrano hoy filohan'ny Rajoelina raha ny vahiny tao amin'ny TVM. Araka izany dia tsy ny jirama ny olana fa ny fitomboan'ny ponina mihoatra ny tokony ho izy sy ny haitany sy ny tsy fisian'ny rano
enandekaleka. Ny olana miora dia ao anatiny ahitantsika zao. Rehefa tonga ny ahitany ohatr'izao dia rano aloha ny resahanao fa misy ifandraisany rano sy ny jiro. Rehefa ao anatin'ny ahitany ohatr'izao tsika dia ny akamaroan'ny olona izay mampiasa vovo dia tsisy rano ny vovo zany dia tsy maintsy mampiasa ritra ny vovo dia mampiasa ny jirama. Ny ranon'ny jirama nefa lazaiko anao miora fa eo mihitsy ny olana satria ity Antananarivo ity dia natao ho ana 300 000 habitants. Ankehitriny tsika 3 millions zany hoe mitombo zany ny olona eto amintsika tsy ampitsony ny famokaran-drano ho an'ny vahoaka n'Antananarivo. Ny zavatra tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy ny zavatra ilaitsika dia 300 millions de litres par jour. Tena efa kely zany 300 millions zany hoe zay ny rano ilaitsika abodinana antsy tanàna. Nefa ny rano zay vokarintsika zany dia 200 millions. Zany hoe misy 100 millions de litres isan'andro tsy ampy. Dia zay no mahatonga ny jirama tokony manazava hoe vonoina aloha ny aty dia tsy mahazo ilay ny ary satria raha ohatra ianao zany ka maka trano anankiray dia eritrereto tsara ohatra hoe maka rano ny ohatra misy étage maromaro dia maka rano ny eo amin'ny étage voalohany étage faharoa dia mazava ho azy fa tsy tonga any amin'ny étage fahadimy intsony ny rano satria rehefa betsaka ny filana. Nanampan'izay fa voalazan'ny filohan'ny Rajoelina koa ny solombavam-bahoaka voafidy tao Toliara Rochelin Hussein. Nanazava izy fa tsy avy amin'ny fotoanam-panjakana loatra no mahatonga an'izao fa vokatry ny ady any Rosia sy Ukraine no mahatonga ny fatapanjiro sy ny tsy fisian'ny rano eto amintsika. Fanampin'izay dia ny saotra ny filohan'ny Rajoelina izy nanazava ny tena antony mahatonga ny fatapanjiro eto amintsika ity solombavam-bahoaka ity. Kasika ny resaka angovo eto Madagasikara raha malala tokoa fa misidra olana ngeza be. Nefa na dia izany efa nisy ny kabary nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny herinandro izay nilazalaza ny vahaolana hoentina hiatrehana izany tsy fampian'ny angovo eto Madagasikara izany. Isaorana ny filoham-pirenena izany ezaka izany satria izy no tokony andraikitra voalohany ampanazava ny malagasy piraitanazy. Na izany koa aza nefa ny faniriana dia betsaka fa ny fanatanterahana ny fotodrafitrasa sy ny vahaolana dia sarotra ny asa. Ary tsy eto Madagasikara ihany akory no manana izany olana zany raha ny angovo fa mazana ny firenena afrikana rehetra dia tratran'izany avokoa satria misy fiantraikany amin'izany angovo izany ny ady lehibe ao amin'ny faritra Eropa izay misy maro isan-karazany teo ko satria eo ny solika izay tsy maintsy amatsiana izany angovo amin'ny milina mitady solika izany ankoatran'ireo angovo azo avy amin'ny renirano na ny masoandro. Ny mafiloha ny commission ny énergie ato amin'ny interipirenena dia hiara-andiniky miaraka amin'ny ministera sy ny teknisiana ifanampy amin'ny ezaka izay ataon'ny filoham-pirenena ny tadiavam-bahaolana mba hahafaka antsika amin'izay olana amin'ny fahatapatapahan'ny jiro eto amin'ny firenentsika izy. Zay no azo ambara makasika ny resaka angovo. Eo anatrin'izay rehetra izay dia tsy nionina amin'ny vahaolana vonjimaika filohan'ny Rajoelina fa nametraka ireo teboka ametrahana ny vahaolana long terme na vahaolana lavitrezaka. Naseho nandritra ny fivahinianana tamin'ny TVM ity fa
ny zavatra rehetra tsy vitany tao anatin'ny enitaona na teo azy teo amin'ny fitondrana dia ho vitainy ao anatin'ny heritaona be zao. Nilaza izy fa anangana parka solaire ngeza indrindra eto Afrika izy ary ho vitaina ao anatin'ny heritaona izany. Izany hoe ny famokarana herinaratra avy amin'ny ity parka solaire ity dia tombanana eo amin'ny 200 mégawatt izay ho vitaina ao anatin'ny heritaona. Fa ny 1000 mégawatt kosa dia ho vitaina ao anatin'ny efataona izay azo eritreretina fa ho vita amin'ity taom-piasana ity izany. Isaka migabary dia miteny hoe tena olana goavana ny resaka jiro eto amintsika ary nivory moa za taniaraka tamin'ny Jirama satria ny antony dia zao mba fantatrareo fa isa segondro, isa minitra, isan'andro, isan'ora, isan'andro, isan-kerinandro vao mampirehatra jiro tsika dia fatiantoka ny ho an'ny Jirama. Vao tamin'ny herinandro teo no nasaiko tonga teto ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny orinasa lehibe indrindra maneran-tany amin'ny famokarana parc solaire. Ny tanjona ao apetratsika zany satria inona le vahaolana tonga dia teneniko teo hoe ao anatin'ny heritaona farafahelany dia ametrakatsika 250 mégawatt na 100 mégawatt eto Antananarivo fa 200 mégawatt apetratsika manerana ny renivohim-paritany 100 mégawatt nataontsika eto Antananarivo. Tsara fantatrao miora satria mégawatt moa resaka sao dia tsy azon'ny olona fa ny famokarana herinaratra manerana ny Madagasikara zao dia 600 mégawatt. Mampiasa solika avokoa ny akamaroany. Dia zay ny teneniko hoe anao parc solaire tsika 250 mégawatt apetraka ao anatin'ny heritaona ary 1000 mégawatt ao anatin'ny efataona ho avy. Ary ny filoha sinoa koa moa zany dia hitady fiara-miasa amin'izareo tsika mba hamatsy an'ireo 750 mégawatt ireo rehefa tafapetraka ireo dia tsika zany manana famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny masoandro lehibe indrindra aty amin'ny océan Indien ary inoko fa mety aty amin'ny continent africaine mihitsy ary rehefa tanteraka ireo asa rehetrarehetra ireo. Fanampin'izay nosinganiny ihany koa ny resaka barrage hydroélectrique izay efa nanakana ny solombavambahoaka sy tendrandrena solony aiko sy ireo avy amin'ny fanoherana azy nandritra ny fotoana maro izay nitondrany teo amin'ny fitondrana. Nanamafy izy fa ho atomboka amin'izay ny tompo-pamokarana herinaratra toy ny saovika, volobe sy ny maro hafa ka ny lalana izay anamboarana zany dia ho vitaina mialohan'ny fiafaran'ny taona 420 ity. Efa fantatrareo fa efa nanao ihany koa tsika ny hoe tsy maintsy afanganana ihany koa ny barrage hydroélectrique. Efa nisoniavintsika tonga teto ny natao teto ny conseil d'administration ny Africa 50, tonga teto ny président ny BAD izay amatsy vola sy anao anampy atsika amin'ny fanaovana an'izany tetikasa rehetrarehetra any dia fa ho ataontsika ihany koa zany zao ny saofika, ho ataontsika ihany koa zany zao volobe ary tsy andro hoe anao an'le izy tsika fa ny lalana zany en gros dia fa ho ataontsika alohan'ny farany taona satria mbola mila voie d'accès fa ny olana kely fotsiny amin'ireny barrage hydroélectrique reny dia eo amin'ny 3 taona sy tapany farafaingany ary 5 taona farafahelany no anaovana an'ireny barrage hydroélectrique reny. Zany vahaolana apetrako zany miora. Ankoatr'izay ho vahaolana vonjimaika ihany koa ampiasa moteur izay mampiasa solika mavesatra ny Jirama mba entina amahana ny olona ny fatapahan-jiro mandritra ny zao tsy fisiany orana izao araka nambarany tamin'ity fandaharana ity. Dia ny zavatra apetratsika zany misy ny vahaolana ary ho apetrako ny vahaolana ary toromarika no ho apetrako amin'ny Jirama androany. Rehefa tsy ampy ohatran'io zany ny famokarana herinaratra dia tsy maintsy zany tsika mampiasa an'ilay groupe thermique. Misy groupe ngeza be eto amintsika ao Mandrose zao izay turbine ngeza be izy io fa mandany solika tsy misy ohatran'izany satria 40 000 litres ny mampandeha an'izy io mandritra ny adiny 4 zany hoe 200 millions d'ariary isan'andro raha ahodina adiny 4 fotsiny no ampiasaina amin'io centrale io. Ny Jirama moa zany tsy nety nandoa sady mety tsy nanana amin'ny fahafahana ihany koa hoe ny ampidina an'izy io zay no natonga amin'ny fatapahana teto amintsika.
dia tsika zany a hatramin'ny volana novembre hatramin'ny volana début décembre eo vao avy ndray ny orana dia zay ndray zany vao hiverina amin'ny loniny a ny famokarana herinaratra eto Antananarivo reny vohatra dia mandra-piandran'izay zany inona ny vahaolana ataoko dia toromarika no nomeko an'ny Jirama hoe ho fitsinjovana ny vahoaka malagasy ho fitsinjovana ny vahoaka an'Antananarivo dia ho alefatsika zany reo turbine anankiroa zay mba tsy hampitapaka ny jiro ary tsy tokony ho tapaka ntsony ny jiro aloha zany mba farafaratsiny amin'le fotoana zay ilaina ny tena jiro na période na pic manomboka amin'ny 5 hariva amin'ny 5 amin'ny enina amin'ny 7 amin'ny 8 amin'ny 6 mandra-pahatongany amin'ny 6 alina na amin'ny 5 sasany mandra-pahatonga amin'ny 6 sasany alina. Eto ampamarana dia zao masika dia masika ny fanehoan-kevitr'ireo avy amin'ny fanoherana manoloana ny filalaovan'ny fitonam-panjakana ny fihetseham-po-bahoaka sy ny filalaovan'izy ireo ny fiainam-pirenena. Efa naratsika teo ny fanehoan-kevitra maro samihafa fa tsy ilaina intsony ny vahaolana izay entina mampifalifaly vahoaka, tsy ilaina intsony ny vahaolana foiezaka. Ny tena ilaina dia fahamatorana fametrahana ny vahaolana lavitrezaka toy ny fanatanterahana ny fametrahana ny barazy hydroelektrika any amin'ny toerana maro samihafa. Efa naratsika teo ihany koa fa mbola miroso hatrany amin'ny fampanantenana entina malifaly vahoaka ny fitonam-panjakana fa indrindra Flo Andrajoela. Tsy laza sika afa-tsy ny fanaterana rano isaky ny quartier, fampiasana camion citerne, famenona bonbonne sy ny sisa sy ny sisa. Eo anatren'izany nefa nametraka vahaolana long terme ihany koa Flo Andrajoela ka andrasana ny mety ho toy izay na dia efa betsaka ary ny fampanantenana izay nataony nandritra ny taona izay fa ny fotoana manova zavatra iza mahalala fa ho matotra amin'izay ity fampanantenana izay omeny Flo Andrajoela ity. Ho aratsika miandalana eo ny fivoaran'ity toedra raha ity ary izay ihany koa mamarina ny videontsika androany azadino ny sabonesy manisy izay man'ny videontsika amin'ny manaraka indray.